mihodina foana ihany le izany resaka izany. Vehivavy iray efa maty sy lolo vokatra iray no nahita an'ilay ivoka farany. Rehefa hita ilay vehivavy dia milaza fa ilay lolo vokatra no nahita an'ilay ivoka farany. Ilay lolo vokatra nefa miteny fa nisy olona nakazy tamin'izy maty farany, amin'izay antony hoe tsy hay izany hoe inona ny antony nangalany azy. Olona tao anatin'ny maso be tsy mahita angamba ozy izy. Olona efa nanenjika anazy foana. Dia inona izany no tokony atao e? Sao dia mba zavatra tsisy akory ary izany ivoka izany. Tena misy izy ka anohana izy. Ahoana re izany? Za koa ary manontanyko. Fa maninona raha le maso be tsy mahita mihitsy ny ravaina dia anontaniana azy? Tsy mety izany. Ivoka aloha izay vao maso be tsy mahita. Manofy ve zasa matahotra ianao? Asy modely dia volom-panao business matahotra fikambanana kelin'olona eto ambonin'ny tany. Tsy ny maso be tsy mahita ny atahorako. Asy modely tsy matahotra n'izany izy izany. Fa hita ihany hoe tena natahotra ianao teo Efa ho vonona. Tsy maintsy mitady ny hevitra rehetra isika amin'ilay ivoka. Misy resaka efa henoko ela be fa na izao ary mbola tsy nanana fotoana nijerena hoe tena marina ve izany. Hoe ahoana? Hoe raha tsy mandravana anisan'ny nanana an'ilay ivoka voalohany. Raha tsy mandrava? Ilay raha tsy mandrava? Ilay filoham-pirenena e. Ianao ve miany ihany sa ahoana e? Ka izy rehefa matiko, sa misy tarana anazy anontaniana ve? Ninona ataontsika dia efa tsara pirina any ilay izy. Maninona raha tsy reanilisana any amin'ny fotoana efa lasa? Tsy azoko. Za koa ary tsy mahazo. Alefako any amin'ny 1975 lisany iresaka amin'ny raha tsy mandrava. Dia raha tsy mety izy dia alaina any ilay ivoka. Vitso ny mahalala an'izany fa tia manao collection izy. Afaka alefanao any amin'izany fotoana izany ve izay? Ohatrany amin'ilay film Retour vers le futur ve? Tampody fo lesy izany e. Tampody foy? Film gasy e. Tsy haiko izany fa Retour vers le futur ny haiko. Somary sarotsarotra kely fa vitako izany e. Ny fotoana ohatrany lavaka lava be dia raha mahita couloir ianao dia afaka mivezivezy eo. Ka inona moa izany no manakana anotsy an'ilay hoany? Dia tonga dia vonoina fotsiny ilay namorona amin'ny maso be tsy mahita. Efa tao an-tsaiko izany fa misy an'ilay Tsy vitanao ilay izy izany. rehefa izao mihitsy mihetsika tonga dia hita be. Izany no ilako an'lisany. Ho any amin'ny lasa hijerany raha tsy mandrava. Ok, milamina izany e. Za vonona. Za koa tia be any raha tsy mandrava sy ny tantarany. Dia tena mety ve izany le? Dia inona moa izany nataonay amin'izany? Jereo eny amin'ny biraony iny anosy izy dia seho lahatra mba nome an'ilay ivoka. Raha azontsika ny ivoka, miova ny ankehitriny. Tsy hitany amin'ilay misy azy amin'izao izy. Mila mbola miomana kely izany izay. Amin'ny akanjo amin'izany. Ny mira mety foana ny fiakanjo fa fiakanjona dadabe fa ny ahy mbola mijery. Henoko any lahy. Maferena raha pitso fanao fanadidina koa izay. Inona avy aloha no tokony ho fantatray e? Misy olona iray izay koa mitady ny ivoka eo amin'ny vanim-potoana eo. Izy fotsiny no hitandremana. Olona iza? Tsy haiko fa raha araka ny henoko dia izy no namono any raha tsy mandrava. Izy aloha tsy dia voloatra fa olombelona angamba. Manana hery hafahafa. Fa rehefa makany lisany dia andrasona e. Ilay ve efa zatra n'ilay rele manjavona tampoka? Tsy mety zatra mihitsy ny ary za. Anao fotoana. Ampizony amin'ny tenda. Ity moa no tafady ny hodiny dia tsy afaka anao zavatra betsaka ny lisany izy e. Kanefa raha miady amin'ny herin'ny tsotra kosa izy ka resy lisany dia tena resy tokoa. Tonga dia ataonay mahitsy izany raha miady aminay a. Manomboka mivadika be ity tantara ity. Raha ho fantatra hoe andeha hiona amin'ny raha tsy mandrava indray androany a. Ataova ny fanadihadiana fa ninona mitranga tsy manova zavatra hafa izany e. Ilay ivoka fotsiny ny alaina. Ny zavatra hovain'izay ary mbola tsy haiko. Tairo ary. Hitady famaky tsaitsahany amin'ny raha tsy mandrava. Milamina izany e. Izay izany a. Tsisy tokony adintsony ny teneninao a. 2 andro ihany ny fotoana nananlisany. 10 febroary. Mitondra basy mitovy any tamin'izany lisany. Hoentiko eo rapitso. Zay.
Mbola tsy mihina any aly. Hoe andeha eo amin'ny raha tsy mandrava ve? Ie, ao anatin'ny retour vers le futur mihitsy tsika. Aiza ary joro. Za lesy aloha zao ny eto za koa ny tokony ilay lamakany fa tsy joro ary andao aloha andeha hanao fikarohany. Inona avy moa zany zao ny efa fantatritsika? Richard Ratsimandrava, filoha nitondran'i Madagasikara andro vitsivitsy talohan'ny nisy namono azy ny 1 Febroary 1770. Général Ramanantsoa amin'ny fitondrana azy sy nitondra teo alohany. Rehefa nanome azy ny fitondrana dia niteny izy hoe tsy Tsy mamerina lesana tamin'ny septema anie tsika fa inona ny tsy fantatra ankoatr'izay? Ilahy koa zany. Minisitry ny an-tany izy talohan'ny nahafiloha azy. Zao zany. Eny anosy zany tsika no tokony hitady azy aloha. Nefa ahoana moa no tokony hihaonana amin'ny filoham-pirenena tsy amin'ny vanim-potoana iainantsika? Amin'izao alahy zao raha ohatra hoe mitady directeur afaka herinandro vao mivaly ny rendez-vous. Nefa tsika zao 4 andro fotsiny ny ananantsika niany. Ka mety tsy mankaleo be ohatran'ny amin'izao ny olona tamin'izaniko. Manko fotsiny lesitsika dia mivavaka tsara mba ho raisina. Na mandainga koa ne tsy maninona. Feno potomofo lesy le boky e. Sura fa raisintsika. Olona tsaina lakory zany. Nefa lahy dia matoko be. Ahoana moa ny alalany lava ho raisina sika? Satria Ratsimandrava iziko. Abraham Lincoln na JFK malagasy. JFK? Kennedy e. Mpitondra Amerikanina maty nisan'ny tifitra koa zany. Tamin'ny 1963 zany nitranga. Misy itovizany be amin'ny nahafatesan'ny Ratsimandrava. Ka mba hainy lara ve hoe io commissaire Ranevson izay nanao fanadihadiana momba ny nahafaty an'i Ratsimandrava dia maty nisan'ny tifitra tamin'ny 12 février ny taona nahafaty an'i Ratsimandrava io ihany. Ny ampitson'iny zany. Maloto mihitsy io tantara io. Mba te halala amin'ny marina momba an'izany lesy aly. Zany ve ny ao? Zany mihitsy ny ary ny tsy azoko tamin'ity tantara ity hoe naninona nomeny Ramanantsoa an'i Ratsimandrava amin'ny fitondrana. Nefa efa fantatry le rifa mamahy be ny raharaha. Dia tsy haiko mihitsy lesy ka. Possible koa nefa zany a. Ohatran'ny hoe raha ela ve zao filoham-pirenena dia melana tampoka eo ny fitondrana. Mety efa arak'ilay ihany ny fandehaniko. Misy amin'ny tena rena nanao sinihan'ny andro nahafatesana izy nanaiky an'ilay fitondrana. Zay mihitsy ny ry zandry. Nandefa olona tany amin'ny laboratoire Ramanantsoa. Marikoditra sy malaela vao mieritreritra an'izany le. Ratsimandrava dia tsy nalala fa nandray tahaka ny adidy fotsiny baiko nomena azy. Elahy ho aza mieritreritra betsaka an'izany lava mandeha makany fotsiny tsika dia anontaniantsika le ivoka. Raha omeny dia raisina. Raha tsy omeny moa dia angalarintsika mazava ho azy. Dia izay toy an'ny rehetra eo tsisy hidirantsika. Eny ary. Raha pitsy zany tsika mividy akanjo dia amboarina kely amin'ny paozipaozy. Mba tena ohatran'ireny olona amin'izany fotoana izany. Ndao fa mety zany e. Raha pitsy arivo tsika miantra ny anso mode dia tonga dia lasa. Voly lisany Efa niezaka nitady izay zavatra rehetra nitranga izay. dia tadidio. Ninona ataon'ny lisany dia ilay ivoka ny antondia. Azalana mihitsy ireny eny ambozon'ny lisany ireny dia milamina io. Aza matoky an'izaniza fa na tamin'izany ary dia efa mafy be maso be tsy mahita. Ay dia adiniko. Ity ilay basin'ny lisany atao anatin'ilay sakosy. Mira ny ampianatra ny lary tanteraka. Mety zany e. Za koa fa mahay kely ihany fa antaniko ihany mira. Mazava daholo zay. Alefaso any amin'ny 1975 amin'izay ary zay fa ela be ka. Ame, Tefornie, Mekida, Du, Mora, Sabt. Marary be ny lohako le. Ohatran'ny vilesana tamin'ny vy zany ilesany lohako. Tena mbola hafa mihitsy le izany rivotra izany ka. Tsy mbola ilay Antananarivo maloto be. Tanteraka. Aiza ho aiza ity tsika zany. Ohatran'ny voan'ny tambery tany Ohatran'ny eto Antsahamanitra zany.
eto angamba ny tsy be olona mandalo dia nataony asy mode mipoitra etontsika. ndao aloha rangahy hitady toerana hivatanana efa misy vola any a. Sarotsarotra kely ihany nitady an'itony fa ndao fa tokony ho ampy e. Hitalahy misy fatoriam-bahiny izay lesa no tantarain'ny dadanay anahy foana. Andao hoe jerena raha mbola ao. Tario ny lalana re. Tsara kely kosa le toerana. Tsara ery le sy arivo izany le. Tena mbola kanto mihitsy e. Ahoana amin'izay aloha ny drafitra fa sao dia variana eto fotsiny dia lany ny fotoana. Amin'ny 2 atoandro izao, alatsinainy 10 février 1975, izany hoe afaka iray andro talata 11 février amin'ny 7 ora alina misy mamonjy Ratsimandrava. Manana iray andro mahery ora vitsivitsy izany tsika hitadiavana azy sy resahana aminy, raha tsy izany tsisy ifoka. Tsisy ifoka, tsisy landy. Tsy azo koa ny tadiavan'ny lahy. Fa inona moa izany no tena tadiavan'ny lahy? Izany aloha lesy izao mamaika fa hita eo foana izany e. Ndao ny atao ny atao. Ndao any amin'ny birao an'ilay ry aloha ny jerena. Fa ahoana ny tadiavan'ny lahy filoha amin'izao? Dia raha tsy ao izy. Olo-mpanjakana izany lesy miasa foana fa aza matahotra lahy. Andramantsika foana aloha. Ny gasy taloha koa ny tsotra ny gasy be tsara vela tsisy miseho amin'ilay fantatsika. Ndao ary eny anosy e. Manaja tompoko. Mba saika hitady amin'ny filoha ny azafady. Oay, tady Tora Ratsimandrava manko e. Fa iza moa ianareo raha tsy mahadiso? Oay, tsy izany manko fa izany zanaka anababiny. Misy resaka maika dia niranona akaty. Andao ary fa tsy tiany dada Tora Ratsimandrava raha ny fianakaviany mitady azy ka ampiandrasiny. Ahoana ny nahalalany lahy izany? Sanjila fotsiny iny. Iandrasiko eo fa ho raisina ianareo avy eo e. Misaotra indrindra tompoko. Lelandray antsika sy io ambaravarana io ilay mpiambina maty niaraka taminy. Rabody Vosy Rakotoary Zo Bernard. Miaramily ireo. Mankely lava aza be tatasika eo fa ilay ifoka sao natongavantsika eto. Ny tantara izany efa voasoratra izany fa kalmy lava sao henonao. Izay vao hanimba zavatra maro. Ampandrosoa kely izany olona manaraka izany e. Tsy fianakaviana kosa angaminareo a. Fa iza ny nandefa anareo? Garda! Oka aloha monsieur le président. Hitanao, tsy fianakavianao izany zay fa teo iona aminao vatany izay fa misy resaka mba saika ho resahanay aminao dia aleonay ny andainga. Tena manao azafady izay. Manaja anao monsieur le président. Mivoandray aloha fa tsoika eo ihany lisany e. Hoento ary ny resakareo e. Niraisiko nareo satria misy olona indrasako ho avy eo. Misaotra indrindra tompoko. Izany tena nisan'ny mpankafy anao. Miaraka aminao Madagasikara ao lasa lavitra. Amin'ilay politika anao momba ny fokon'olona. Izay tokoa moa ny tanjona fa mandeha tsikelikely eo ihany tsika e. Hoento ary ny resakareo e. Tonga dia ataoko mazava be e. Mitady an'ilay ifoka izay. Ah? Ifoka? Fa izy nareo? Vao maneho fihetsika hafahafa eo nareo tonga dia tifiriko a. Raha zareo naniraka anareo tonga dia vonokoka hatramin'ny farany nareo. Tsy miaraka amin'ny zareo izay fa anisan'ny tsara fanarina izay e. Oravainay amin'ny maso be tsy mahita raha ampianao izay. Sady hanova zavatra be da be mihitsy ne monsieur le président ny hanomezanao anay an'iny e. Tsy hamonay anareo an'izany ahy e. Danonareo voaka fa sao matika eo a. Aleo fa hivoaka izay e. Tsika sy lahy koa izany tena adala. Inona tokoa moa izany nahatonga antsika sy lahy eritreritra hoe tonga dia omena antsika sy lahy amin'izao fotsiny ilay ifoka. Tsy haiko mihitsy fa mba nanandrana fotsiny aloko. Miomaly lava ho sakanantsika tsy ho faty raha tsy mandrava noho n'ilay ifoka. Ahoana indray izany natao e? Raha araka ny tantara dia Zimbo no namono ny Ratsimandrava. Alaitsika Zimbo dia efa torantsika. Tsisy mpamono, tsisy olona maty. Fa tena resaka lava be ihany izany raha atao ny kaonty a. Misy milaza fa hoe Ratsiraka. Misy milaza fa hoe Zillandriamahazo. Misy koa ny sasany miteny hoe
Club de 48 mafia andriny zany. Misy milaza fa GMP tsy haintsony tsisy tena marina mazava. Ahoana lesy ny fomba itadiavany lany zany Jimbo zany amin'izao andro taloha be zao. Tsy ho eta ampiana amin'ny Facebook fotsiny anie dia hita le olona. Hitantsika foana ny anaovana azy raha izany e. Ary maninona raha zao alina izao makany amin'ny trano raha tsy mandrava eny Anjoy dia inona ilayntsika le ifoka? Marina le tiako tsy miteny ohatr'izay efa vita. Fa raha tratra amin'izany ny antsika dia tonga dia maty e. Ary tsy afaka manao manjavona dia hita ohatran'ny Asmodinga antsika? Andraso eo ary zava raha riva amin'ny veriny eo haiko ny valan'izay. Dao hiarakako. Fa hoe zay lahy? Aleo aloha mba handeha irery indray zaka. Sady izany olona izany koa nena manodadana e. Tsy haiko ary izy na mbola any na tsy any. Ndana ary dia izaho mieritreritra mandrapatonga an'ilay e. Aleo ary aloha za andeha vetivety e. Everiko fa dia tsy hipotra mihitsy ny ianao. Nataoko an'ilay fomba fiantsanao mahazatra ihany manko. Tsy voatery miteny ianao fa tonga dia haiko e. Na taloha ary ianao dia tianao no miteny ao anaty saina. Mira aloha ny anarako e. Mbola tsy fantatrao za fa afaka taona maromaro any ianao vao ahalala anahy. Mety efa enkeninao amin'izao vanim-potoana izao ihany angamba momba an'ilay ifika e. Mitady anazy zaho anao e. Satria raha anao za ny taona 2019 akazy. Raha niresaka henoko amin'izany vanim-potoana izany a dia ny maso be tsy mahita ny manana azy. Nefa sika sy anao zao samy mahalala fa tsy hany le izy matoa ianao tsy niteny tamiko. Ampio ahaka an'le izy fa any amin'ny raha tsy mandrava le izy amin'izao. Meo an'ilay ody afaka hidirany ao an-tranony izay dia ho azonay le izy. Hainao tsara fa mitombona izany lazaiko izany. Tsy maintsy ampianao izay e. Fa na io maso be tsy mahita mikorotana be io ary tsy mahazo an'io fa za ihany. Misaotra. Enga neka tsy ho adininao ny fifanarahantsika. Izay aloha fa lasa fa mandeha fotoana e. Tsy hanenenanao io. Tanina. Tanina. Ohatray. Fa lasa aiza koa le ry teo? Aza mihetsika. Ohatray le ty. Za ihany lesy ty e. Ohatray. Na in'olona niakatra teo za fa hiveriko fa haka-trano nefa tsy hitako akory hoe nakaiza. Iza koa ary niakatra eo? Tsy haiko fa tsy hitako. Dia nanaoana ihany ny zavatra nitadiavana lahatany. Lamima ka. Omany ary ny entany lava androany sika hiditra parsy eo amin'ny raha tsy mandrava. Hafahafa be koa no miteny an'izany. Raikitra izany e. Dia ahoana ny zanak'ilay rehetra? Ny vadiny moa indrindrandrindra. Aza matahotra lesy lahy fa mahay be le namany dadany nalehako tany. Mba manao ohatra ny Asmodé tsika sy lahy. Manjavona dia mipotra. Fa fanampan'izay a dia misy fanafodina mpangalatra koa ty. Tsisy maheno izany tsika amin'ny trano miditra ao e. Kanefa 10 minitra ihany nahafahantsika sy anao mandehandeha ao a. Dia raha vao lasa izay ka tsy azo le izy a dia lasantsika mipitsika dia mijery fika indray. Tena ingany mba hetsy izay fa raha sanatria maty aty. Tsy mazavazava mihitsy ty raharaha te. Mihamana ary lahy dia lasantsika. Mitondra basy ihany aloha sao dia sanatria. Tsika tsy mamono olona any fa rehefa teny ilainy tony vao ampiasaina. Eny e. Ohatran'ny mahafanina be izany le izy. Ohatray. Izay nga lava mifanody. Ny faninona? Mifanody. Mifanody ve ny fiantsolisany an'izany? Ie. Izay no lazainy Asmodéko. Iveriko fa mba tsy anarana mampalahelo kely ohatran'izany. Ka izay ary le iziko. Maninona koa any tsy nanontany an'izany? Tsy haiko a. Fa za aloha no nanontany fa mba tiako ho fantatrako. Iny e. Dao amin'izay fa sao dia misy mahita etontsika. Ka ialahy ihany be resaka io. Ny mpiandro zao ery efa matory fotsiny le ry avelany le ry. Aiza ho aiza amin'izao zany izao misy an'le ifoka. Raha za zany izao no raha tsy mandrava dia aiza ho aiza ireny ametrahako azy e. Shhh. Moramora lesy lahy fa na mandaitra ary anie le fanafody ka tsy mifatika lahy dia mifohy daholo ny olona. Hoay, ay moa.
ato mibirao an'lery midira fa ato zay miditra atao amin'ny birao andra tsy mandrava le fa manina koa ary tsika ny tsy nitondra telefona efa hoe tsy mahazo mitondra zavatra mety halalana hoe avy any amin'ny 2019 tsikako ohatrany hoe isy alalan'izany reny koa tena tsy mahita ifoka mihitsiny a fa andrasy hoe misy zavatra goaka kely ty to mba nikorodina ito tsy amboadidy a mozene avelo le sy ny satroka iny fa saropadiny reny amin'ny miaramila ilako izany tsy mba afaka manala azy kely mihitsy raha tsy mandrava nily ty io e eny e fa tsika ane zao misy asa tokony atao e ito nga mali ty zany ifoka izany e ao hoe mba jereko izany ifoka izany e ito to ratsy kely zaho zao mba nieritreritra hoe mba misy poziny hafa mihitsy kaefa maky kely misy tahona vilana kely fotsiny ty zany le ifoka de daviny aso mode mafy oay zany misy olona zany mivian'la alofa so miditra ato zany nafana be iny a ary andao ndefa so de tratra eto malamina tsisy pepain iny loha ny lamina kosa iny a azo nifoka tonga atao trano ndao tonga de ody e tsisy antony tokony hijanonana ntsony eto oka aloha e dia ahoany raha tsy mandrava tsy problème atsika zany zandry ka iny ary e zavatra efa nitranga koa moa zany ka aleo andeha amin'izao ary zay manko a fa andao mba hatorokely aty de rapitso mody e sao de tsy mety ly ty zany le ty e aty amin'ny 1975 ny tsika izao e iza no afaka mitantaran'izany amin'ny fiainany hoe natory tany amin'ny 1975 izy nefa zaza teraka tamin'ny 1992 tantara azo tantaraina amin'ny zanaka mampary zany eny e andao ara tory aty aloha zany de raha pitso marainy tsika sy alahy mandeha atao indray aloha zany zay tiany lahy zay anio e ataovy anaty armoara le ifoka de ataovy any amin'ny lalina clé milamina zany fa aza matahotra lahy tsy haiko akory ary azy zao raha hita tory tsy mahita torony le ry zany le ry ary ty miesina be ohatra le ty ohatra misy olona manokatra zany varavarana izany izy zany e aza mihetsika tateraka mifoazy lahy mifoana neny a fa izy io zay mihitsy zao mifantaritsika eto e fa niditra ohatran'ireny anatranony reny izy aza mihetsika ianao raha mise ambana mibasy tsara izy fa vatorako ty ainy ty e ina tsy haiko izy ianao fa ataoko mahita ela andro any rehefa aveo apetrako ny fanontaniana